fazaka ny afrikana samihafa efa ny manifeste amin'ny telo ilay asivelona asytokana fa alelo jeretsika hoe nanahoana ny miaina amin'izay toercourant izany hoe karazana hoe ambiance météo Ny apa amin'ny favoisina erapaka malalaka eto aloha zany dia mbola tsy misy ny hoe vokatra vondromaika zany mikasika ny hoe manahoana ny isainana fihetika andrenivohitra fa ny zavatra hita fotsiny dia maro ny zavatra mitazo tapaka toy ihany koa ny fotsahan'ny tany raha tsy laza fa tsy mitena kaiky ny tontolo ihany lisandiantsiny mankany sary io tamin'ny maraina le sary hitatsika teo iny zany fa ny zava-misy aloha ny tafo mihitsy amin'ny bibliothèque nationale zao dia lasa mivovoka an'le trano boribory eo amin'ny bibliothèque nationale io zany familan'ny carleton zany milamila misy ministère ny kolotsaina zany dia lasa zany ny tafo dia araka mitatera ny namana mpiara-miasa Landre Tsimbazaky ihany koa bebebebe ihany koa ny trano zany izay lasa ny tafo io ny tapena teny tamin'ny maraina teo zany ilana fifanomezan-tanana anaty an'izay keo rakoty malala teo toetra mbadivonatetsika tsy mbadivona moa zany fa alina le toerana akakaiky ny lycée Pepile dia misy herinaratra ny jirana azy amin'nydrefitrefitra zany ny maraina ary nona karakarain'izay moa zany mikasika izay fa dia somary mipopoka ihany lay herinaratra somary rivotra be n'olona izay mbola kavera teo tamin'ny fanombohan'ny fidirany cyclone teo fandrenivohitra dia fantatra ihany koa fa ny FJPM mandrimana indray filadelitany vomanarina dia lasan'ny rivotra ihany koa ny tafon'izany fiangonana izany adia napita moa zany varenatoerana bokin'izao manao antsoavana izany fiangonana amin'izay fahasimbana amin'ny FJPM ambrimana indray Philadelphia izay fa hotoizantsika ena zany aloha bertin fampitanam-baovao manahoana aloha ny tany miainana an'izay tany fampatsinanana izay satria miainana an'le izy teto andrenivohitra na raha tsy teteo raha efa voninao ny fampitana ny sary avy any fampatsinanana dia aloha raha tsika miaraka amin'izay ziny marzakina olo saboaravaraky iny ranomasina tany anatsinanana zany ny tena raina araka ny tantarain'izazina eo amin'izany fidirany zany ndeo raha tsika vitana ny fanadidina miaraka ny vavina ny andrano maraina dia efa liova ny toetrandro teto tapin-tanàna ny tomasina samboaravara ny ranomasina mitsoka malefaka ny rivotra ary manomboka ny tatao vonana dia mirotsaka ny hery nisy le fanentanana vahoaka hiatrena ny rivodozy nataony aino manjery sy ny olivo ny kominy vaina ny tomasina ka dia mioamafosina ny trano ho andreo tsy manana trano azo antoka sy amtoerana iva dia sokafana zininazo ny soavit sy PCS ary ny toerana malalaka rehetra noho ny fiovaovan'ny toetrandro izay dia manapa-kevitra ny olivo mifatotra atsinanana
fa tsy miasa ny mpiasa tsy mianatra ny mpianatra ny ao anatin'ny distrika fito mandrafitra ny faritra atsinanana ankilany dia tsy misy ny solika amin'izao fotoana izao rehefa nilarana ny maraina teo ny antony araky ny nambarany toby fitsinjarana solika dia tsy misy ny livraison izay natao tamin'izy ireo ka nahatonga zany tsy fahatony ny solika izany zay mahatonga le livraison zany tsisy tsy zany na mety isa roany nahoana aloha fanatina am'zareo atrany hoe araka izany dia miomana fatratra ny any fiavian'ny rivotoza amin'izao fotoana izao ny eto efapim-pananany toasy fa faran'izao ihany koa reherina Kotomalala dia lafatra be ihany koa ny vaovao mety ny namana Aurelia Rafinga ny Captain ny Christian ny Toetsinyan satria miasa foana mantsy ny teta amin'ny TVM zany isan'izany namana Aurelia Rafinga teta amin'ny TVM teanitory fa ny relemezanary misy andratsy Vatira Kotomanga zany zany tsy mitarefana nepaka ty satria astia conscient zany le olona hoe aloha zaraina amin'ny olona ny zava-misy sy ny vaovao fa tsy mitety dia tsy miasa reo fa reo zany miasa teta amin'ny TVM stafanjimandry akoatran'le technicianne maro samihafa tamin'ny ireo reo any vatompo ny anarany teo ny amin'ny namana sasany fa dia mikary vaovao tonga teny amin'ny météo teny zany reo Rafinga tamin'ny atoandro na dia efa nisy raha ny vaovao nampiten'ny ingénieur amin'ny météo teo dia aloha ratsika ihany nefa na dia dina momba an'izay toetrandro nataon'ny Aurelia Rafinga miamalefaka hatrany ny herin'ny rivotra entiny rivodoza Giovanna taoriany midirany an-tanety omaly alina haingana kosa ny fiazakazany azo ny faritry ny enabe izay voavinaviny fivoahany ny tolakandro manodidina ny amin'ny teloro raha nanambarany teto amin'ny sampana mpamantatra toetrandro teto mihitsy ny fobe tamin'ny fotosasany hatramin'ny vato